Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Hombao ny fanjakan'Andriamanitra. Ny ray apatelon'ny tany ihany no vonjen'Andriamanitra. Akombo soratra amin'ny Zakaria 7:1-9. Amin'ny anarany Jesosy hoe ary amin'ny tany rehetra hoy Jehovah, ny andro tokony dia aringana ho faty ao, fa ny apatelony sisa no avela ao kosa. Ary na ireo voavonjy aza dia handalo fizahan-toetra. Akombo soratra amin'ny Zakaria 7:1-9. Amin'ny anarany Jesosy hoe ary entiko miditra amin'ny afo ny apatelony, ary arendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary izahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy, iantso ianarako izy ary izao amaly azy. Izao anao hoe oloko izy, ary izy anao hoe Jehova no Andriamanitra. Zay milaza fa ho isan'ny voavonjy ny nosonao. Sa ahoana e? Mandra-pioana tompoko.